miarabantsika rehetra herinyaina ny anarako olombelona olombelona vatana saina fanahy velona mahalala mahafantatra mahatsapa ny atao hoe malahelo sy mijaly misy olombelona anankiray fantatra eo ihany koa milaza izy hoe olombelo riky dia zahay mitovy samy olombelona fa tsy sahala satria za vehivavy riky lehilahy ny antony iresahako amin'ilay hoe olombelona dia maro amintsika mpiarabelona manao mizana mitsindrina ilany maha-olona ny lehilahy sy ny vehivavy raisiko ohatra ny fijery raiky tapisaka amin'ny fiarahamonina amin'ny hoe ohatran'izao ny lehilahy dia toy izao ny vehivavy tsy ambanin'izany ny fomba tany ny vehivavy tsy mandova fa tendrombohitryolona tsy misakafo ny sasany any amin'ny toerana sasany tsy misakafo ny vehivavy raha tsy efa voky ny lehilahy tsy mandray fitenenana ny vehivavy fa hoe behivavy dia ajanoko tapitra eo dia tsika efa mahita hoe tsy mety tsy rariny izany tatoato ihany koa malaza ny fanolanana dia mieritreritra tsika hoe izay vao nisy reny fa efa nisy reny hatr'izay fa nafenina satria mamenatra manakorotana zavatra maro dia isika tsirairay avy isika fiarahamonina no manafina anazy atao raram-pihavanana tsotsotrany rehefa ohatra hoe samy teny ilay vehivavy nefa crime ilay izy dia ny tena mampalahelo ao anatin'ilay izy dia ny olona akaiky ny manao an'ilay fanolanana havana ray aman-dreny dada anadà dia rehefa avy eo rehefa mandeha ny fanadihadiana dia isika fiarahamonina indray no mametsiny an'ilay voaolana hoe na koa nefa nandehanana rery ihany na tenena hoe nareo koa ne ka tena manao fiakanjo manaitra ny filany nofo fa olehetsy olombelona ianao mijery anahy io olombelona na vehivavy ary dia isika rehetra ireo ianao olombelona na lehilahy olombelona fa tsy biby ka tokony iaina amin'izay fanahy maha-olombelona izay fa tsy manao fanahy maha-biby hitanareo io misy akoholahy ny akoholahy rehefa hiaraka amin'ny akohovavy dia misarona izy saroma ilay ataon'iny fa mipanolana misaroma izay mipanolana dia raha ny lalàna indray ny jerena dia isika eto Madagasikara koa be dia be ny jurista teo manana ny tsara rafitra indrindrany amin'ny lalàna fa 12 isika aty Afrika fa ny fanatanterahana azy mbola lavitra dia eto anentana antsika hoe sahia mijoro amin'izay maha-olombelona antsika izay miaina an'izay fanahy maha-olona antsika izay fa tsy aina amin'ilay fanahy biby fa olombelona isika dia amaranako azy olombelona nofo sy rà toanao ihany olombelona ny vehivavy toa ny lehilahy olombelona misaotra tompoko